lehilahy anankiray ndraiky efa nifampiresaka zay sy le fianakaviany antsa fa izy avy any Tsioleady fianakaviany antsa antsa de izy io zany ny anarany zany Antsony Avona Val fa ny fentsony fianakaviany anazy de antsa fa izy zany maty tamin'ny 5 juin zany de ray volana tamin'ny 5 juillet tamin'ny tsia volana ity zany de tamin'ny 6 zany niditra fahita lavitra nanambarany aminy fa izy zany maty accident tamina moto de taiza ndray toerana io tany Tsioleady zany le toerana zay nahafatesany olona io zany fa tsy tety Tananarivo mihitsy sady efa nifampiresaka zay sy ny fianakaviany tonga le rahalany roa zany nanatona anazy zany oviny io tamin'ny zoma zany zay nifanatony tonga tatsy amiko zareo hoe zay ozy izy fianakavianay ozy nyteny aminao fa tsy mampaninona anay fa antsa mihitsy ny anarany de nao ny tena ray volana de tena ray volana tamin'ny 5 teo misy ozy izy nahafatesany de alakamisy 6 zany no niteny tamin'ny fahitalavitra anankiray de fantatra ozy izy fa tena avanay miamiamy io satria izy io zany mpanao karaoke manao fananakira ohatry zany le fianakavianany zareo de accident tamina moto fa tena eo indrindra ianao no anontaniako laza anao tao anatin'le fandarana manokana hoe mpitsara ao anatina fifaninanakira zany ve tsy ilay lazain'ny olona kehitriny hoe ianja le lazainao ao anatin'le izy ianao niteny hoe mpitsara fifaninanakira de zay nandraisan'ny olona anazy zany hoe ianja ny tiany tenenina ary nisanana fotoana olona zay zavatra zay zany de ananatsiny amin'ny olona tafotoana foana fa izany olona tenen'ny olona zany araka ny fahinoko anazy olona efa narary tamin'ny hôpitaly amin'ny vaovao am'izao zany olona efa narary tamin'ny hôpitaly sady tsy fantatro zany olona zany tsy fantatro ny avany fa itsy olona izany lazaiko ty de efa nifampiresaka zay sy ny fianakaviana de efa milamina momba an'izany fa za zany sy nanonona n'le olona teto na le mpanakanto na le mpitsara ira le lehilahy niteneko hoe antsa fa le fianakaviany niteny hoe izy zany mpanao fananana amina karazana karaoke zany de manao ihany koa zany zareo karazana oronan-tsary ao anatin'izay fa mbola tsy malaza fa ny fianakaviany vo niteny za hoe voaray volana tonga de tonga zany zareo tamin'ny zoma 7 teo hoe fianakaviany any resanao de tonga de misoroko misy hoe antsany anarany tatahaka an'izao izy ohatratra aloha endrika vezo fahitako anazy izy ozy izy avy any Tsioleady zay de maty tamin'ny 5 ozy izy 5 juin de izy misy ny teneninao fa tsy mampaninona anay ozy izy le izy mba hafanay miova de zay de efa mifanaraka zany zay sy ny fianakaviany tsy sarotony zany ny fianakaviany antsa manoloana nireny zavatra nresanao reny ary eto anao antaniko tsy niantso anao hoe ny fianakaviany anja zay votonona am'izao fotoan'izao nisy any olona niantso de tabataba fa efa vita fampiresahana tamin'ny fianakaviany antsa za de tsy de nampanina anazy zany le izy hoe nandefitra be zany za tao anatiny fa fahitako anazy hoe mety tsy fianakaviany le izy fa mety olona te ampiady fotsiny de nanao an'izay fietsika zay fa za nandefitra be tao anatin'le izy satria tsy misy jirako momba an'io lehilahy io sady izy fantatro fa ny antsa kosa zay efa nifampiresaka zay sy ny fianakaviany tsy tezitra zareo tsy nanina fa efa fantapantatra ihany ozy izy mitoetra fa izy olona fisosotoka zay de rehefa fisosotoka de mirifatra amin'ny moto de accident tamina moto sy nafaty anazy eto ty iverina ny tany anao hoe amafisinao ve fa tsy ireo olona ireo no niresahanao tao anatin'ny description zay nampafantarinao moa zany tao anatin'ny fandarana manokana za zany de tena